io kolokolo io mambotry firenena kolokolo io aoka zay ny kolikoly io kolokolo io tena mila reseny io kolokolo io aoka zay ny kolikoly io kolokolo io tsy mampandroso ny tanàna io kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarara ny rakamara voarara ny lalàna kolokolo io aoka zay ny kolikoly mbola afaka milasitsika amin'izao fotoana izao hoe vaovao ny taona manana fomba fijery vaovao ny olo-pirenena ny rafitra rehetra ihany koa dia manana ny fomba fijery sy ny tanjona hoentina anatsarana resaka ady amin'ny kolikoly hatrany no hitondrana ity fandarana ity a 5 taona izay no nijoron'ny bianco dia nasain'ny fandarana eto indray ny tale général ny bianco andriamatoa andrendrina laza erique dona amin'izao fotoana hitantananao zao maro amin'ireo olo-pirenena tamin'ny faraparan'ny taona iny sy ty taona vaovao ty no nahita ny ezaka lehibe nataon'ny bianco inona ny vina na fanamby apetraka ny bianco indray a anatsarana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny taona 24 misy atsika tamin'ny 24 tsika dia nametraka pakady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly dia ny fahatongavanay tato amin'ny braoma le tena adina amin'ny kolikoly satria ny tenanay dia notendrena hipetraka amin'izany toerana izany nanomboka tamin'ny volana jolay ary nandray ny asa amin'ny fomba manetriketrika taorinan'ny fianianana zay natao tamin'ny voalohandohan'ny volana aogositra dia napetraka tao amin'ny io fahatongavanay io a ny fomba fijery izay noeritreretina fa ovina hitondrana ny ady amin'ny kolikoly mandritra ny zay fepitoana iasana zay fantatra moa fa 5 taona araky ny voalazan'ny lalàna ireo vinareo de tsotra satria ny ainga sy ny tsoahana avy amin'ny pakady pirenena zany hoe tsy mivoana mihitsy amin'ny pakady pirenena 5 hatramin'ny 5 mifototra amin'ny singa telo fampatsevana ihany a ny pakady pirenena dia voalohany aloha ny fanabeazana ary ny manaraka ny fisoroana ary ny farany ny fampiarana ny lalàna ka eo amin'ny zay singa telo zay ary zay sehatrasa tsy maintsy hatao dia naompana amina loahevitra vitsivitsy ny vina zay hitondrana ny ady amin'ny kolikoly mandritra ny fepitoam-piasanay zany hoe nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 4 aoka zay ny kolikoly ahoana ny fomba izarana sy ampiarana ireo tokotelo zay nyresahanao teo ireo andriamatoa tale généraly ny fanabeazana raraisina dia mampikaikaika ny vahoaka malagasy amin'ny akabeny ny fanaovana tsinotsinona ny sosialim-bahoaka atao vaindohan-draharaha zany ary atao fanamby sy lahara-pahamehana ny fijerena ny lafi ny fanabeazana sy ny fahasalamana hoezahana ho beazina ny olona handa kolikoly amin'ireo sehatra anankiroa ireo ny manaraka dia ny fisoroana araky ny fahalalantsika azy dia soroana ny irika rehetra zay mety hitranga ka hampanjary kolikoly ny lohahevitra anankiroa zay velabelarina sy atao vaindohan-draharaha ao anatiny dia ny fametrahana an'ireo rafitra zay mpiady amin'ny kolikoly isan'ambaratonga any anatin'ny ministera any any amin'ny sehatra tsy miankina raha zao tao dia ezahana aely ireo rafitra mpiady amin'ny kolikoly ireo raha zay ny totokoa manko dia handray anjara daholo ny rehetrarehetra ary tsy misy ho atao ankilabao amin'izany fa hanana ny anjara andraikitra manandrify azy ny vahoaka rehetra ary indrindrindrindra ireo tompona andraikitra zay amin'izany sehatra asa zany ny fanarahana ny fifaninanana dirana amin'ny mpiasam-panjakana satria araky ny fantaritsika dia io fifaninanana io no ahafahan'ny sasany miditra ao anatin'ny ray otrikarela zay mety hanaovany kolikoly ka soroana sy arahana tsara ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana mba ho olombanina tokoa ary olona mendrika no hanatanteraka an'izany asam-panjakana zany ary ny farany eo amin'ny fampiarana ny lalàna zay andrandrain'ny besin'ny maro tokoa rehefa misy ireo tsy maty manota dia noeritreretina fa iadina manokana ny tsy maty manota satria nahoana izy io dia fantatra fa fanetry be firenena ary mampikaikaika amin'ny besin'ny maro ny amin'ny hoe fa maninona moa ny fitsarana natao an'ny olona madinika ihany satria ny olona zay atao efa vetivety dia tsy mahazo ny sazy zay mifanandrify aminy dia hoezahana ao anatin'ny 4 sy 5 taona iasanay ny ady amin'ny tsy maty manota dia sina tsindrom-peo manokana ao anatin'izany ny fanodikodinina volam-panjakana zay tsy maintsy atao zany satria marina tokoa raha ny zavatra misy atreto dia misy ny fangalana ny volam-panjakana maina zay nataona mpitondra aminay amin'ny vahoaka malagasy dia tsy mety zany ary tsy maintsy atao ny famaizana an'izany olona izany manana ny erdika hoentiny anatsarana ny ady amin'ny kolikoly eto madagasikara ny tale général ny bianco iompana amin'izay ny loha hevitry ny fandaharantsika mandritra ty volany ity aoka zay ny kolikoly io kolikoly io tena mila reseny io kolikoly io io kolikoly io tsy mampandroso ny tanàna io kolikoly io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarara ny rakamara voarara ny lalàna kolikoly io aoka zay ny kolikoly
kolikoly